jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Jaona 7:7. Nomen'Andriamanitra antsika ny tenin'Andriamanitra natao ianarana izy ity, ianarana nahoana moa ny mianatra satria misy fahalalana ao anatiny ary misy diplôma tokony ho azo ihany koa ao anatin'izany fianarana izany. Ny fahalalana dia tsotra, ny tenin'Andriamanitra mirakitra ny lalana hitondrana antsika any amin'ny famonjena. Jaona 5:7. Dinio ny soratra masina, ao aminy no hanalanareo fiainana mandrakizay ary ireny manambara. Mandinika ny soratra masina, mianatra ny tenin'Andriamanitra, mianatra ny Baiboly ary tena reny tsara bidy, mihoatra lavitra noho ny fahalalana rehetra eto amin'izao tontolo izao, ny fahalalana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 7:7, Jesosy no miteny zany. Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo miditra, tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ateraka indray ny olona. Resaka tamin'ilay lehilahy anankiray atao hoe Nikodemosy izy. Nikodemosy izay moa dia Nekos Demos, ny dikany dia tsotra, mpanapaka vahoaka. Nakany amin'i Jesosy izy tamin'ny andro alina dia mpampianatra tsara, inona no fantatra hoe fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, mpampianatra tsara mihitsy ianao. Dia niteneny Jesosy, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana ny hahatonga antsika ateraka? Ny hahatonga ateraka raha ny Baiboly no resahina, inona hoe ny ateraka indray ao amin'ny Baiboly? Io zany dia fomba ampiasain'Andriamanitra, tsy inona zany fa resaka batisa io. Ny atao hoe ateraka dia batisa, avoaka avy ao anaty rano, miletika ao anaty rano dia ateraka ao anaty rano. Batisa hoy isika, batemo ny fiangonana sasany. Zay zany ny hevitry ny hoe batisa. Ka amin'ny alalan'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika ny marina ao anatin'ilay sekoly, mianatra ao anatin'ny sekoly. Misy an'ilay atao hoe sekoly ny Baiboly moa zany, fianarana ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny fiangonana maro isan-karazany mety atao hoe sekoly alahady, any amin'ny fiangonana sasany atao hoe sekoly sabata. Fa ny taranja ianarana ao anatiny zany dia tsotra, ny Baiboly. Ka ny Baiboly arak'izay nanoratan'Andriamanitra azy, fa tsy arak'izay andikantsika azy. Ary ao anatin'io sekoly io, sekoly sabata na sekoly alahady, dia telo ny tokony tanjona lehibe ao anatiny. Ny voalohany indrindra dia izao, mianatra ny Baiboly. Zay le atao hoe mahasekoly azy, mianatra inona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, inona no lazainy ao. Fa ianarana mitsipiriany mihitsy, manana fotoana adiny iray isan'andro ohatra ianarana an'izany. Dia ny tanjona faharoa dia izao, fisakaizana. Zay koa ny tanjon'ireny sekoly fianarana Baiboly ireny, fisakaizana. Misy sekoly dia miara-mianatra ao dia mifankafantatra ny mpiaraka ray kilasy dia mianatra ny teny, dia lasa mpirahalahy, mpirahavavy, mpianadahy, mpirahitapo, dia mifampizara fanandramana, dia mifampivavaka ihany koa satria mandalo fotoan-tsarotra amin'izao andro iainantsika izao ny rehetra. Ary ny fahatelo dia izao, fitoriana ny filazantsara. Io zany tanjon'ilay sekoly anankitelo. Voalohany mianatra ny Baiboly, mianatra ny fahamarinana. Ny faharoa fisakaizana, lasa mpinamana. Ary ny fahatelo mitory ny filazantsara. Zany no atao anatin'ity kilasy sekoly lehibe ity. Ary dia hitondra soa antsika izany amin'ny fambaboana fanahy. Be dia be ny olona mety tsy dia resy lahatra rehefa toriteny ambony pilipitra, toriteny goavana, tsy mba misy fandinidinika, fa rehefa miara-mianatra mifandinidinika ny tenin'Andriamanitra ao dia mifankahazo am-po, dia mifampamboraka tsy ambaratelo sy ireo olana mitranga, dia lasa mpinamana, dia mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tanjona, ny diplôma zany amin'ity fianarana ny tenin'Andriamanitra ity dia tsotra ihany, fanjakan'ny lanitra, fiainana mandrakizay. Ary zay no nahatonga Jesosy hiteny tamin'ny Nikodemosy manao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, marina dia marina. Tena ohatrany hoe tena manangan-tanana mihitsy zany Jesosy, hoe tena manao aveu mihitsy izy. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ry namana, amin'ny fianarantsika ny Baiboly, ilay taranja ianarantsika izany, taranja ny Baiboly, dia ho tratrantsika ilay diplôma dia fiainana mandrakizay. Inona no atao ary? Mampirisika antsika handinika ny tenin'Andriamanitra.
amin'ny alalan'ireny sekoly ireny, sekoly sabata, sekoly alahady, sekoly ny baiboly, fianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny taratasy fandefasana, fa asehon'Andriamanitra amintsika ny drafitra ny famonjenantsika tsiraray avy. Hivavaka isika. Tompo tsara misaotra anao zay, tia anay ianao, mamonjy manampy anay ary manome anay lesona lehibe amin'ny alalan'ny fianarana ny teninao mba hahatonga anay ahalala ny marina dia hahatonga anay hizotra makany ny fiainana mandrakizay. Tahio ny rehetra manaraka izao fandakana izao, amaseno izy ireo ary atao fitsapany fa tia azy ianao Andriamanitra hamonjy azy ireo amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.